ny trangany Air Madagascar amin'ny trangany orinasa JIRAMA ohatrany hoe le orinasa JIRAMA manko ohatrany mahita mihitsy ke inona potehana le orinasa JIRAMA inona ny tanjona ao anaty sika manko mbola hitondra dossier mikasika an'io zany fa makafakana lala mikasika an'io fa rehefa tena mandingitsika zany rehefa zohina tokoa zany le vaovao mikasika ny compagnie pitaterana azafady le mikasika ny compagnie JIRAMA io ndray zany jiro sy rano malagasy ndray de ohatrany hoe arakaraka ny nampanantenain'ny filohan'ny republika zany hoe ao fa ovahana io olana io ao anatin'ny 3 volana zay resaka délestage izay de ohatrany hoe inina zany ohatrany hoe inina zany ny itazona le problème le délestage mba afahana ve zany mamotika bebe kokoa an'izay compagnie JIRAMA izay zay orinasa JIRAMA zay ny voalohany de ny faharoa manarakaraka an'izany ny trosan'ny fanjakana tokony alohany amin'ny orinasa JIRAMA ohatrany hoe inina atao zany amotika an'le orinasa JIRAMA ary io no mampimenimena mampiasa eo anivon'ny orinasa JIRAMA ny trosan'ny fanjakana ihany koa tokony alohan'ny fanjakana amin'ireo société privée zay mpamokatra angovo azy zany ihany koa zao mbola point d'interrogation goavana be mbola adevitra goavana be ahoana ny anaovan'le orinasa JIRAMA de inina zany zay rehetrarehetra ohatrany hoe inina tsy alohany ny mpamokatra ny angovo zay manambola amin'ny fanjakana ary manambola be nefa ny afantatra tsara fa mety misy riska fatapahany herinaratra foana vokatra zany tsy fandoavany fanjakana ny volany zany tsy fandoavany JIRAMA zany nitsika tenena de ny JIRAMA koa manambola amin'ny fanjakana tsy alohan'ny fanjakana ny volany JIRAMA satria ohatrany hoe zay le teneniko antsika misy inina ve zany potehana le compagnie le orinasa JIRAMA ary eo no anairantsika ny sainy reo syndicat isan-karazany ao anivon'ny orinasa JIRAMA zareo ihany moa mampita ny vaovao zany reo mpiasa moa zany mampita ny vaovao ty amintsika de miteny mihitsy hoe ampaninona lakolosy satria manomboka miamahazo vahana be mihitsy io resaka privatisation ny orinasa JIRAMA io any zany le problème antsika nefany am'ireo le ataontsika compagnie nationale zany na orinasa mpanjakana zany ny Air Madagascar sy ny JIRAMA sisany mba tsy misy mbola tsy nisy an'izay privatisation zay ary efa nazavaiko atsika ninina ho zavatra ambara so manko ny tiana atao zany de hoe atao zay amtehana le orinasa JIRAMA tanteraka zany hoe potika tanteraka de hitanareo mba tsy abankropitra azy de aleo ataontsika privatisation de raisina mora foana ary zay tena manahirana mihitsy le toetsaina am'izay zany tena manahirana mihitsy fitiavan-tanindrazana sa tsy fitiavan-tanindrazana tokoa fa avy amin'ny fitondram-panjakana tena tokony atao mihitsy zay ampaninona lakolosy ary reo mpiasan'ny JIRAMA reo moa mampita taty aminay de ohatra nefa miorooro mihitsy ny tena manahirana anay ne madame Lalatina oza zareo vo tamin'ny 2-3 andro zao no ndresaka tamin'ireo mpiasa reo za de niteny mihitsy zareo ny tena manahirana anay ne madame Lalatina ozy izy de tsotra efa mandeha be le resaka ary ny tena manahirana de ohatrany hoe efa mieritreritra zareo hoe le mpitondra zany sy le any ambonimbony any zany ao anaty fanjakana hoe tsisy option possible atsony akoatran'le resaka privatisation ny orinasa JIRAMA zay ozy efa nanolotra sosikevitra mpiasa reny mpandra ratsy miankana isan-karazany efa nanolotra sosikevitra zay olona afaka nandinika na teknisiana mandinika ny resaka orinasa JIRAMA io afaka nefa nanolotra sosikevitra fa tsy jerena tsy enona izany sosikevitra izany ary tsy suitiny zany tsy stoyany zany mena inona ny dikan'izay inona ny tanjona ao anatin'izay any zany le problème izay resahantsika ao anatin'le izy hoe inona ve zany potehana le orinasa JIRAMA de avy eo privatisena ary any le problème atsika hoe le privatisena ary efa napetrako tamintsika nampianinoko amintsika izay lakolosy zay zatsy sanatria hoe miampanga be fahatany fa nametraka mihitsy atsika ako le problème le hoe conflit d'intérêt manifeste zany zay hita taratra eo amin'ny ministre tompon'andraikitry ny énergie zay isahana n'izany privatisation ny orinasa JIRAMA zany sy ny orinasa anateratany karana izay iasan'ilay ministre raha teo amin'ny administrateur azy Andriamatoa Fienena Richard any zany le problème atsika ao anatin'le izy hoe na tianao na sy tianao de misy fifangarona tombontsoa misy conflit d'intérêt ao ary ninina bonne volonté bonne foi finiavana anana ny ministre ny énergie de tsy maintsy hipetraka foana izay olana izay indrindra raha teo fa ohatrany hoe fa tsy miera amin'ny olona rehetra secret polichinelle ozy ny filaza azy ohatrany hoe mody hoe tsy ambaratelo fa tsy miafina amin'ny rehetra tsony hoe te azo an'izay orinasa JIRAMA zay amin'ny alalan'ny privatisation ny groupe nio teratany karana izay manao ny fandrarahana eto amintsika Thelma Jovenas ny sisa eto amintsika io de ny tiana tenenina zany hoe izy ve zany milorgne mitady zany an'izay privatisation ny orinasa JIRAMA zay raha zay no izy anahirana amin'ilay fampifangarona ndraikitra zany fampifangarona tombotsoa zany satria Andriamatoa Fienena Richard de administrateur ny orinasa Jovena administrateur ny orinasa Thelma nefa tsy mbola nametra-pialana izy atreto aloha tsy mbola eno hoe nametra-pialana
nefa izy manao an'le privatisation ny orinasa JIRAMA teny tsy hoe manao privatisation fa izy zany no manao ny tompona andraikitra am'izay ministère ny énergie zay ministère ny angovo zay ministère de tutelle ministère pia an'le orinasa JIRAMA zay tsika zany mba mangataka hoe tokony miteny mazava ny ministre ny angovo fa tsisy ny privatisation ny orinasa JIRAMA io fa tsy zay ny vahaolana ary mipiasa de miteny mihitsy hoe tsy zay ny vahaolana misy vahaolana tokony atao ange ny zavatra tokony anisan'ny étudiena zao na niana ary zavatra vahaolana tsy tena hoe sarotra be zany de hoe ahoana no afahana satria tsy possible tsy viable mihitsy zany à terme na hoe iainana mandritra ny fotoana lava zany hoe gasoil no ampiasaina zany hitrandrana le angovo ampiodinana an'ilay centrale ny orinasa JIRAMA isan-karazany gasoil zany famonjena groupe électrogène fa tsy possible mihitsy hoe karazana centrale de iodina amin'ny alalan'ny gasoil na reny groupe goavana be reny de iodina amin'ny alalan'ny gasoil any zany le tiatsika tenena ao anatin'le izy hoe zany zao tokony azo étudiena tokony azo doniana tsara be da be mihitsy zany na ny problème fotsiny azy ary zany zao teneniny mpiasa ny orinasa JIRAMA problème nay ne ozy lalatina de tsotra aminay zany ozy izy mandinika ny tale général ny orinasa JIRAMA ozy be loatra le fahefana mivangonga eo ampelantanany io tale général ny orinasa JIRAMA io manana fahefana hanasonia avy hatrany izy tena ndrerany manapaka tonga de anasonia trosan'ny ary Madagasikara trosan'ny azafady JIRAMA mifangaro ny ary Madagasikara JIRAMA trosan'ny JIRAMA satria manko amin'ny ankapobeny ny orinasa JIRAMA io zany dia ny trésor-panjakana eritreretintsika am'izany ange ny trésor-panjakana miantoka zany na garantie ny trosa zay ataony zany hoe tiana tenena am'izay de raha ohatra zany hoe tsy mahaloa izy de ny trésor-panjakana ny mandohany zay trosa izay zay ny dikan'le hoe manao garantie zany le trésor-panjakana amin'ny orinasa panjakana ny tsona hoe JIRAMA io fa ny grave be zany ao anatin'le izy de hoe ilay tale général irery ihany no de efa izy tokany manana fahefana anasonia zany trosa izay ndeha ataontsika hoe miengagé ny firenena ray manontolo satria trésor zany ange fanjakana ray manontolo miengagé ny firenena ny vahoaka ray manontolo eo ampelantanany le tale général ny orinasa JIRAMA zany ny fiainan'le firenena ray manontolo raha tsorina ao anatin'izay hoe izy zany androandray zao micontracté dette zany ohatra de trésor miantoka am'izay raha pitsy izy micontracté dette trésor farafaratsany mba hoe ny filohan'ny filankevim-pitantanany orinasa JIRAMA sosikevitra piasa zany entiko aminareo zany farafaratsany tokony filohan'ny filankevim-pitantanany orinasa JIRAMA miaraka ministre de tutelle miaraka amin'ny tale général mba manana an'izay fahefana izay izy telo miaraka fa tsy hoe ny tale général rery raha zay fotsiny ihany azy de fa azontsika tsaina hoe mba afahana zany mametra ny ty fitrosana atsy fitrosana roa ny orinasa JIRAMA mamotika le orinasa JIRAMA ty zay ray de ny faharoa manarakaraka zany hoe raha ohatra fotsiny le problème na gasoil io ny étudiena akaiky zany hitako zao tamin'ny gazety fotoana vitsivitsy lasa zay tale général ny JIRAMA menimeny misy mangalatra gasoil ange le piasy fa tokony tsy misy mangalatra gasoil zany ange le piasa raha ohatra ka angovo ny angovo ampiasaina de tsy gasoil le any ange le titsika tenenao anatin'le zany hoe azo étudiena tsara zany ny afahana manola le gasoil zay efa hita isanandro fa misy problème na halatra de mbola tasomina ihany hydraolika zao ohatra azo trandrahana tsara ny resaka fiolory zao ohatra azo trandrahana tsara nefa manina ny tazomina am'le gasoil foana tazomy le gasoil foana satria le gasoil io mamevana le trafika isan-karazany eo anivony orinasa JIRAMA de fa mahafantatra an'izany tale général ny JIRAMA fa mbola mijanona ihany taovy le gasoil ihany taovy le gasoil zany hoe tena zay le teneniko antsika sanatria ve de alay-panahy ihany ny tena mieritreritra hoe misy finiavana mihitsy hoe potehana aloha le orinasa JIRAMA de rehefa potika le orinasa JIRAMA de mora privatiser azy rehefa avy eo fa ny piasa de tena miororo mihitsy vao miresaka n'le privatisation mioro mihitsy hoe grave ary zany tena anareo tsika pieno tena apetrako mihitsy n'izay ary tena hevitro manokana mihitsy zay tazomiko zay hevitro zay hoe tadedio tsara fa raha vao privatiser zany ny orinasa JIRAMA na de service public azy izy de tsy maintsy fitadiavana tombontsoa no ataony tompon'ny orinasa ao anatiny ao tsy maintsy fitadiavana tombontsoa no ataony tompon'ny orinasa ao anatiny ao tsika lazaina ao anatin'izany de tsotra sady mora azo resahana azo ataontsika hoe trandrahana tsara so de manatena hoe mbola afaka itsinjo anao madinika le orinasa am'izay fotoana zay ny asany tombontsoany de tava tsisy maservice public amin'ny fanjakana azy tsony am'izay fotoana zay tsy afaka itsinjo anao madinika tsony ka hoe any amin'ny toerana sasatsasany hoe miodina le orinasa JIRAMA satria fa kelikely mimpanjifa ao anatin'le toerana dia na ny karaman'le mpiasan'ny orinasa ao ara tsy voaloha
fa mbola miodina ihany le orinasa tsisy an'izany tsony rehefa tonga amin'ny privatisation ohatra zany any ambanivohitra any amin'ny ray aman-dreny any amin'ny havana isan-karazany any mety hoe tsy eto Antananarivo fa naneto amintsika ara marina fa tsy hisy ny délestage fa eritrereto ny fidanganana zany vidin'ny herinaratra izany raha ohatra ka privatisena zany hoe mbola betsaka nefa ny vahaolana azo atao akoatran'le privatisation fa eo zany ny tena tiantsika resahana hoe le mpitondra fanjakana inona marina no tena tedaviny any zany ny tena manahirana ao anatin'io zavatra tiana tenen'io hoe na tianao na tsy tianao potika le orinasa JIRAMA fa aza tadiavina atao zay amotehana anazy ary ohatrany hoe inina atao zay famotehana le orinasa mpanjakana izay mba hanamorana an'le fanaovana varibobazana fanaovana le privatisation zay zany ny tena tsy ekeny ary vakina mpantsilana ao anatin'izay lafin-javatra zay ary nampitainy ireo mpiasa ireo amintsika